eo amin'ny pejy toekarena kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mikasika ny Z2S na ny zone économique spéciale raha ny fanapahan-kevitra navoaka ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana farany teo. Nisy ny fanovana izay voatery nentina tamin'ny andinindiny vitsivitsy izay voalaza tamin'izay fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ny andinindiny izay miaraka amin'ny Claude Arasolson sy Mami Rasoanevo. Araka ny fanapahan-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nivoaka ny 12 aogositra lasa teo dia mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna 17 tsipika 320 mikasika ny farim-piarina manokana na ny zone économique spéciale. Fandresena lehibe izany ho an'ny vahoaka malagasy ary dingana lehibe no vita eo amin'ny fomba fiasa vaovao. Nano ny hevin'ny filohalevitry ny antemera-pirenena avy amin'ny faritra Antsiranana. Dingana iray lehibe eo amin'ny fanaovana fametrahana zany fomba fiasa vaovao eto amintsika zany no miseho zany tamin'ny roandro lasa zay dia nifankatoavany zareo amin'ny HCC zany aniny lalàna iny moa zany. Dingana iray no vita fa mbola misy dingana betabe zay tokony tamperana dia ao anatin'izany moa zany dia ny fandresena latra ireo mpampiasa vola. Misa 4 ny farim-piarina manokana maneran-tany miteraka resabe teto Madagasikara ny fametrahana izany Z2S izany. Ny farim-piarina manokana moa zany dia tsara fantatratsika fa karazana zone franche ihany izy plus zany hoe misy resaka famokarana zany ao fanodinana vokatra ray zay fa ihany koa misy ny fametrahana zany fotodrafitrasa mety port io mety aéroport io zany. Misy ihany koa ny faritra toerana zay fitoerana fikarohana ao anatiny zay daholo zany no zavatra miampy par rapport am'le zavatra zay ataontsika hoe telopolo taona lasa dia fametrahana ny zone franche teto amintsika dia misy andreo zany. Misy ihany koa toerana fanofanana na hoe centre de transfert de technologie ho an'ny vahoaka malagasy. Amin'izay fotoana zay mantsy rehefa vahoafana zany le vahoaka le tanora dia tsy hoe ambany karama zany izy fa ambony karamany satria ilain'le olona izy voafana izy manam-pahaizana izy dia zay zany no azotsika eritreretina hoe ambony karamany. Fa ihany koa dia ny zone économique spéciale moa zany dia ny zavatra zay tsy maintsy tandremantsika ihany koa dia ny fifandraisana zay tokony misy ary tokony tsara amin'ny sehatra tsy miankina malagasy. Tsy maintsy atomboka amin'ny tetikasa andrana na ny projet pilote araka izany ny fametrahana azy io. Tetikasa izay izy fiantraikany lehibe eo amin'ny toe-karena ary heverina fa anatsara ny andavanandrom-piainan'ny olona. Andrasana ny didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application an'izay lalàna izay rehefa misy ireo tetikasa samihafa voaresaka raha tsy laza afa-tsy ny any Andrakaka any Antsiranana sy ny Textile City any Moramanga.